vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba Nanisik ang punyang palay aminiran Amen. Vavonjinakunan nao zany teny zany de fa aminanina ho anao sy ny zanaka sy ny Amen. Alléluia. Alléluia. Mihetsika zany teny zany misy hery zany teny zany amin'ny fomba mahagaga no amonjen'Andriamanitra ny fianakavianao tsy maintsy miala any amin'ny afo be any amin'ny elo any amin'ny fahaverezana ny ankohonanao sy ny zanakao. Amen. Tanteraka zany amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Manaova amen zay mino an'izany. Amen. Alléluia. Alléluia. Ny lehibe indrindra ny antony hanompotsika ny tompo eo ihany ny arena sy voninahitra eo ny vola hoe mila vola eo ny hoe mila mahazo vady eo ny hoe te hahazo zanaka eo ny hoe te ho sitrana amin'ny aretina ny tovizatsika rehetrarehetra na manana vola eraky ty trano hoe tabaipasy ty arenao ny tovizatsika rehetra dia ho faty any ray andro any tsy maintsy aninona hoe fa tsy mitombona ny hoe manana vola eraky ty trano ty ianao dia tsy ho faty na matanjaka be ohatriny ahoana renao ny tovizan'ny olona rehetra tsy maintsy haly eto ndray andro any na manja be ohatriny ahoana renao ka manana trano firy eraky izao tontolo zao ny tovizatsika hialy eto ndray andro any na manana diplôma ohatrany ahoana renao ka misy ny tsy manana ny tovizatsika hialy eto ndray andro any na manana tany firy hektara renao nefa misy anki olona tsy manana na dia ray metatra kariara ny tovizatsika dia ahoana ihany tsy maintsy miala eto ndray andro any fa ilay maharitra mandrakizay dia efa nomanin'Andriamanitra ho atsika. Amen. Mampahery anareo a fa na dia tsy manana tany azy ianao na dia metra kare misy tanàna volamena efa nomanin'Andriamanitra ho anao tanàna volamena trano volamena ataovy alleluia. Alléluia. Zany no manin'Andriamanitra. Mafonteka ho an'ny tompo. Raha misy zavatra voalohany tokony matimatesana zavatra voalohany tokony matimatisanao dia tsy hainao azo vady tsy hainao lasa ny andafy tsy hainao atsangana trano tsy hainao andray miliara ny zavatra voalohany tokony matimatesana ahoana nazahoako ny fiainana mandrakizay. Amen. Amen. Tompony ahitahanao a Alléluia. ndao maky ny tenin'ny tompontsika iresaka Samuel faharoa toko fahatelo andininy fahasimy amby telopolo. Samuel faharoa toko fahatelo andininy fahasimy amby telopolo. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe andininy fahasimy amby telopolo. Ary tsy mbola manan-kery loatra aho izao na dia mpanjaka efa voaositra azy ary ireo zanak' Zeroia ireo dia mahery setra loatra amiko. Jehova ne amaly izay nanao izao ratsy zao araky ny ratsy nataony. Tantaran'i Davida ity tantara ity zao ny tenin'ny Davida eto Samuel faharoa toko fahatelo andininy fahasimy amby telopolo. Ary tsy mbola manan-kery loatra aho izao. Manina ozy Davida? Tsy mbola manan-kery loatra na dia mpanjaka efa voaositra azy na dia inona hoe na dia mpanjaka efa voaositra azy ary ireo zanak' Zeroia ireo dia mahery loatra amiko. Jehova ne amaly izay nanao izao ratsy zao araky ny ratsy nataony.
Davida no niteny eto manao hoe ary tsy mbola manan-kery loatra aho na de mpanjaka efa voaositra aza na de inona hoe na de mpanjaka efa voaositra azy de tsy manan-kery loatra aho izy Davida na de efa maninona mpanjaka efa voaositra mpanjaka efa voaositra azy ato amin'ny Samuel voalohany jerentsika ny tantarany Davida sy ny nanosorana azy Davida de intelo nosorana Samuel voalohany toko fahenina ambin'ny folo Samuel voalohany toko fahenina ambin'ny folo manao hoe andininy voalohany ny nanosorana ani Davida ho mpanjakan'ny Israely ary hoy Jehova tamin'ny Samuela mandra-pahoviana no alelovanao an Saoly nefa zao efa nanda azy tsy ho mpanjakan'ny Israely intsony feno diloilo ny tandrikao ka mandehana fa irako ho any amin'ny Jesse Betlemita ianao fa efa nahita mpanjaka ho ahy ao amin'ny zanany aho tsindriko phrase farany io efa nahita mpanjaka ho ahy ao amin'ny zanany aho efa nahita ina hony efa nahita mpanjaka ho ahy ao amin'ny zanany aho andininy fahatelo amby folo ary Samuela nandray nitandriko afiany diloilo ka nanositra azy teo amin'ny ralahany ary ny fanahin'i Jehova de nilatsaka tamin'ny Davida hatramin'ny andro iny de nitsangana Samuela ka nakany Rama. Amen. Amen. Io no fanosorana voalohany nanosorana ny Davida ho mpanjaka de io no fanosorana azy voalohany fony izy mbola mpiandrondry tany Antsaha fony izy mbola mpiandromby de nalaina tany ampendrasan'omby izy de nisorana izy ho lasa mpanjakan'ny Israely. Io no fanosorana voalohany. Ty ny fanosorana faharoa, ny fanosorana ny Davida faharoa ato amin'ny tantara voalohany, tantara voalohany toko faraiky ambin'ny folo, tantara voalohany toko faraiky ambin'ny folo, fanosorana faharoa. Inona hoe ty? Fanosorana faharoa. Faharoa. Tantara voalohany toko faraiky ambin'ny folo, andininy fahatelo, andininy voalohany. Ny nanosorana ny Davida ho mpanjaka andimby an'i Saoly. Mbola inona ndraiky ho eto? Fanosorana ny Davida ho lasa inona ndraiky io? Mpanjaka. Andininy voalohany. Ary de nivory teo amin'ny Davida tao Hebrona ny zanak'Israely rehetra ka nanao hoe indreto izahay fa ataolanao sy nofinao atry ny fahiny ihany koa fony Saoly mbola nanjaka azy de nao ihany no mpitarika ny Israely ny voaka sy niditra. Ary hoy Jehova Andriamanitra taminao, ianao no mpiandry ny Israely oloko ary ianao no mpanapaka azy. Eny tonga tao amin'ny mpanjaka tao Hebrona ny loholon'ny Israely rehetra ary Davida nanao fanekena taminy tao Hebrona teo anatrehan'i Jehova. Ary de nanositra ny Davida naninona ndray hony? Nanositra ny Davida ho mpanjaka ny Israely rehetra izy araka ny tenin'i Jehova zay nampilazainy an'i Samuela. Teo indray ny fanosorana faharoa natao an'i Davida, fanosorana faharoa nanjaka tao Hebrona ny fiandohaniny taony nanosorana azy fanondroany. Le voalohany de izy tany ampendrasan'ondry, faharoa misy tanàna anankiray atao hoe Hebrona. Tanàna ino hoe ny anarana? Hebrona. De taony nanosorana azy indray ho mpanjaka ny Israely rehetra. Tamin'io fotoana io izy mbola tsy mpanjaka ny Israely rehetra fa mbola tao Hebrona ihany izy no nanjaka tamin'ity fanosorana faharoa ty. Ary ny fanosorana fahatelo farany de ato amin'ny Samuel faharoa toko fadimy, Samuel faharoa toko fadimy andininy ny voalohany. Ny soramandrina ny lohateny manao hoe ny nanosorana ny Davida ho mpanjakan'ny Israely rehetra. Ahoana hony? Nanosorana ny Davida ho mpanjakan'ny Israely rehetra sy ny nahazahoany an'i Jerosalema ho renivohitry ny fanjakana.
de tonga tao amin'ny Davida tao Hebrona ny firenen'ny Israely rehetra ny inona hony firenen'ny Israely rehetra tonga tao Hebrona ka nanao hoe indreto izahay fataolanao sy nofinao fa hatry ny fony fahiny ihany koa raha mbola nanjaka taminay aza Saoly de ianao ny mpitarika ny Israely de ianao izy ninona mpitarika ny Israely nivoaka sy niditra ary Jehova efa nilaza taminao hoe ianao no mpiandry ny Israely oloko ary ianao no mpanapaka azy eny tonga tao amin'ny mpanjaka tao Hebrona ny loholon'ny Israely rehetra ary Davida mpanjaka nanao fanekena tamin'ny tao Hebrona teo anatrian'i Jehova ary de nanositra ny Davida ho mpanjakan'ny Israely izy asivitehaka mafy raha lasena bavy Alleluia ho azavaiko ny tantara satria ny zavatra finaritra androany de hiakatra ny fiangonana ny mpino rehetra ny fiangonana rehetra hiakatra amina dimension amen faratapo ny fiangonana vao hoy aho hoe amin'ny anaran'i Jesosy hiakatra ny amina dimension amen hiakatra ny amina dingana faratapony amen hiakatra ny amina stady faratapony amen ny fiangonana rehetra manerana ny Madagasikara amen ataovy amainina mafy raha mino an'izany ianao amen satria ity fiangonantsika ity de efa notahin'Andriamanitra Alleluia efa nomban'Andriamanitra Alleluia raha nandalo tany Akarobato ankeo de zao nyteneniko tany efa nomen'Andriamanitra nyity fiangonantsika ity ny osotry ny délivrance Alleluia roapolo taona lasa zay nanomboka tany Tomasina raiky amin'ny roapolo taona lasa tany hoany nanomboka zany hoe trano fivavahana vaony oloko izany de nisy osotra nomen'Andriamanitra nyity fiangonana ity osotry ny fanafahana osotry ny délivrance Alleluia osotry ny fanasitranana Alleluia ary resy lahatra fa tena momba nyity fiangonantsika ity Andriamanitra amen satria ny mahavariana de zao voatononona fotsiny zany anarana vaony oloko zany manerana ny Madagasikara de efa mipararetra ny devoly Alleluia de efa sitrana ny marary Alleluia ny mampalaza nyity fiangonantsika ity de manafaka ny olona ao anatin'ny asan'ny devoly ao anatin'ny aretiny ka tonga any amaivatananytsika de manatona ny olona délivreo zay fa misy devoly tonga any Atsirabe manatona ny olona atrany Ambovombe Androy atrany Fort Dauphin atrany Dego atrany Sambava de zany ny alalan'ny olona atsika ary de mahavariny fa mipastera atsika rehetrarehetra ato maharoka devoly sy manasitrana daholo Alleluia je t'aime Alleluia Alleluia atramina mpinotsotra azy mbola tsy mpanao délivrance akory de efa misy ositra amin'ireny tanany reny amen amen nanositra an'izao fiangonana izao Andriamanitra mba hanafaka ampifatotra zany no ositra voalohany teneniny eo nilanao zany no ositra voalohany hoe zany ny ositra voalohany amin'ny fanafahana ary ny akamaroan'ny olona tonga ato amin'ity fiangonana ity de olona voafatotra daholy voafatotry ny aretiny voafatotry ny fahotana voafatotry ny zava-madomelona voafatotry ny famisaviana fa rehefa tonga ato izy ohatra anao zao afahany Jesosy amin'ny fomba mahagaga amen sitrana tanteraka amin'ny fomba mahagaga Alleluia Alleluia zany ny ositra voalohany ositra famahana olana ositra inona hoe zafady famahana olana satria ny akamaroanareo reo tonga tato de nanana inona daholo nanana olana trosy olana ara-panambadiana olana ara-tokatrano olana tsy miteraka olana tisitisi ty zany daholo ny akamaroany teto fa rehefa nytononona ny anaran'i Jesosy tonga teto ianao maro aminareo reo natsapa izany fanafahana izany zany ny atao hoe ositra voalohany Davida de nosorana fony izy mbola tany ampiandrasan'ondry izy avy ny andromby de tonga tamin'ny tenin'i Jehova andany ianao miakatra any an-tanàna ary Davida
fa hosorana ho mpanjakan'ny Israely ianao, hosorana ianao ho mpanjakan'ny Israely, hosorana ho mpanjaka, hosorana inona hoe hosorana ho mpanjaka. vavaka ho amin'ny fiangonana rehetra manerana Madagasikara, Isusy ta voidina ao anatinao, hosorana ianao andro hoany, nareo avy any anaty ala, avy any ambanivohitra rehetra, naiza misy anao, dia Isusy ta tonga ao aminao, omena Andriamanitra anao. Alleluia. Haleluya, haleluya. Nosorana. Haleluya. Nosorana Davida. Raha voasambany ary ianao tonga eto ry havana, manarika an'ity fotoam-bavaka ity, dia andray osotry ny fanafahana ianao. Tsy maintsy atsapa zavatra ianao androany. Zay ny voalohany, nosorana Davida ho mpanjakan'ny Israely. Ho inona hoe zavady? Ho mpanjakan'ny Israely. Navarina nefa dia zao. Raha voaositra Davida tamin'ny voalohany io, teo amin'ny 17 taona teo izy. Anontany anareo aho, tonga ve izy dia lasa mpanjaka? Tsy mbola tonga mpanjaka izy. Noraisiny fotsiny le ositra. Fa rehefa noraisiny le ositra, tsy tonga izy akory dia lasa mpanjaka. Fa taona maro be taty aoriana, amapolo taona ny taty aoriana, asa tao 13 taona taty aoriana, zay izy vao nanomboka lasa mpanjaka. Fa ny zavatra nataony voalohany, rehefa nandray an'io ositra io izy, dia niady tamin'ny Goliata, nandresy an'i Goliata, nandresy ny Filistina, nandresy ny miaramila Filistina, nandresy ny fahavalony zanak'Israely, dia nanomboka niakatsakatra, nanomboka niakatsakatra, nanomboka niakatsakatra, nanomboka niakatsakatra. Rahalahy sy anabavy, tsy haiko na efa 4 taona zay ny vavahana tao tamin'ny vahony oloko, tsy haiko na 4 volana ny vavahanao tato. Zavatra ray aloha fantatro androany, miakatsakatra ianao, miakatsakatra ianao, miakatsakatra ianao. Misy zavatra efa noraisinao, fa mbola miakatsakatra ianao. Amen. Haleluya. Alleluia. Haleluya. Niany tombo Davida. Nanomboka teo niadiny Davida, vao avy nosorana izy, dia nanomboka niatrikady, nenjehan'ny Saoly mpanjaka, nenjehan'ny Filistina. Maro niadiny lalovany Davida. Misy fotoany Davida nandositra, misy fotoany Davida niafina tao anaty zoy. Ieno tsara zao lazaiko zao, tsy hoe rehefa voaositra ianao dia tsy mandalo ady akory. Misy fotoana enjehan'ny fianakaviana ianao, hatramin'izay ny vavahanao tato, nenjehan'ny havanao ianao, nenjehan'ny vadinao ianao, nenjehan'ny mpiray-tapo aminao ianao, fa aza matahotra, lalana iakaranao ambony rehetra. Alleluia. Haleluya, haleluya. Nosorana voalohany Davida eo amin'ny Samuel voalohany 9 teo izy nosorana voalohany. Tsy tonga izy dia lasa mpanjaka akory, fa ela taty aoriana izy vao lasa mpanjaka. Amapolo taona ny taty aoriana, ato amin'ny tantara voalohany vakitsika teo, teto indray fanasorana faharoa, tantara voalohany 12. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny andininy voalohany, ny nanosorana ny Davida ho mpanjaka andimby an'i Saoly sy ny nahazahoany any Jerosalema. Ary dia nivory tao Davida tao Hebrona ny zanak'Israely rehetra ka nanao hoe, indreto izay fa taolanao sy nofinao, ahatry ny fony fahiny ihany, fony fahiny ihany koa, fony Saoly mbola nanjaka azy, dia iedinao ihany ny mpitarika ny Israely nivoaka sinitra. Ary hoy Jehovah Andriamanitra ao, ianao ny mpiandry ny Israely oloko, ary ianao ny mpanapaka azy. Eny tonga tao amin'ny mpanjaka tao Hebrona ny loholon'ny Israely rehetra, ary Davida nanao fanekena taminy tao Hebrona teo anaty Jehovah. Ohatrany tsy io le Hebrona, fa raha mba misy mahita kely a fivatany nandingina teo amin'ny 7 izy io, fa misy verset mazava tsara le Hebrona zay. Fa tonga dia dinganiko fotsiny aloha izy. Ny nanjaka ny Davida faharosiny nanosorana azy dia zao, tao Hebrona. Hebrona zany dia tanàna anankiray tao amin'ity toerana ity, teo Hebrona ty, tanànany zanak'Israely. Dia tao Davida nandositra, tao izy niafiny mba tsy ho azo ny tanan'ny Saoly,
dia olona vitsivitsy tao anatin'io distrika io davida tao izy alohany nanjaka mbola tsy tena nanjaka tao amin'ny Israely rehetra izy tsy nanjaka tao amin'ny firenena Israely rehetra fa tao anina hoe azafady tao Hebrona tao no dingana faharoa ny akarany davida teo amin'ny fanjakany tao Hebrona inona ny lesona azy tsoahana amin'izany izao fiangonantsika izao dia nisy ositra koa nomen'Andriamanitra azy ositry ny fitoman'olona Alléluia. ositry ny fitoman'olona ataovy alleluia mafy zany Alléluia. ositry n'inona hoe azafady ny ositra voalohany dia ny ositry ny fanasitranana ny ositra voalohany dia ny ositry ny délivrance fa ny ositra faharoa dia ny ositry n'inona hoe fitoman'olona hitodikely ny eo anilanao dia tenenao zany izy nisy ositra ny taonanao tato Nisy ositra ny taonanao tato. taovy amainina raha resy lahatra amin'izany ianao zany ny mahatonga ny fiangonana voninahitra Andriamanitra irery any tsy pasteur Ertina ny taonanao teto tsy hoe pasteur Ertina ny mahay mitoriteny tsy hoe pasteur Ertina ny tena mpanao fahagagana fa nisy hery ny batanao raha lasaina papimalala ny ositra ny men'Andriamanitra nyity fiangonantsika ity ary mampalaza antsika ary ho hitanareo eny amin'ny Coliseum amin'ny 24 Aogositra ho avy zao ho fiain'olona hatrany amin'ny parkina rehetrarehetra tsy sitoeran'ny tomobile any fa ho fiain'olona satria ato amintsika ato dia misy ositry ny fitoman'olona tovy alleluia Alléluia. 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 ositry ny fitoman'olona zany ny fiasan'Andriamanitra misy dingana indray mandeha dia misy dingana fanondroany misy dingana indray mandeha dia misy dingana manahoana hoe fanondroany na eo amin'ny fiainany zanak'Andriamanitra sy mipiny tonga eto ary misy fotoan'Andriamanitra tsy manome anao zavatra rehetrarehetra tonga dia korolo nyraisinao aloha ny fanasitranana ny ositry ny fanasitranana no raisinao ny ositry ny vahaolana antany anareo izy aminareo reo nefa natsapa mba nandray vahaolana tatao anatin'ity fiangonana ity mivavaka ianao dia nandray vahaolana ataovy alleluia mafy zany izy any nahatsapa tato nandray ositry ny fanasitranana natsangany ny tanany hoefa mba tato nanasitranan'Andriamanitra anao alleluia zany le ositra voalohany nahatsapa ianao fanasitranana nahatsapa ianao vahaolana tato le nampaherezana anao reny hoe andao raha hivavaka raha vavy raha fa tonga amin'i Jesosy hiva io olana io tato ny nahatsapanao an'le hoe andao raha vavy andao raha lahy hivavaka raha fa tonga amin'i Jesosy io aretinao ho sitrana miala reo demony reo dia zany daholo ny nakanesantsika teto tamboalohany délivrance fanasitranany tsy ampiakolazy tsy sofatrano boka ny trosy faly amilaza aminao fa tany amin'ny dingana voalohany iny classe de T1 iny fa manomboka miakatrakatra any amin'ny deuxième niveau ianao alleluia Davida indray dia nisy fotoana nanjaka tao Hebrona tao amina olona vitsivitsy maro ny mahatsapan'izany amintsika reto mijoro vavolombelona ohatran'le anabavy teo tato moa zany nazahoako trano tato moa zany nazahoako tomobile tato moa zany natonga zanako lasa ny andafy tato moa zany navitanay an'izao zao zany zay zay efa miasa mandeha tsara ny tsenanay vahaolana nampahafantarin'ny tompo nanomboka tamin'ny herinandro teo nivavaka ho ataotsika rehefa aveo dia izao hiakatra any amin'ny ositra faratapony zao fiangonana izao hoy hoe hiakatra any amin'ny ositra faratapony alleluia ozy izy David eto Samuel faharoa toko fahatelo ty andininy fahasivy amby telopolo eno izy olazainy Davida izao ary tsy mbola manan-kery loatra aho izao manina ozy izy Davida na dia mpanjaka efa voaositra azy na dia inona ozy na dia mpanjaka efa voaositra azy zany hoe fandraisiny Davida le inona
le ositra kanefa mbola maninona ihany izy, mbola faible ihany izy, mbola reraka ihany izy, mbola misy zavatra tsy vitany ihany. Be da be ampino mahatsapan'izany. Efa nandray ny fahafianon'ny fanahy masina tamin'ny volana Join, nandray herin'Andriamanitra, natao délivrance, nametra tanana, nitsofona rano. Fa ozy Davida na de efa voaositra ary de mbola manina ozy izy, ohatra mbola tsy manan-kery aho, mbola faible. Inona ny tiany Baiboly tenena amin'izany? Mbola misy mila ositra ambonimbony ianao, mila ositra ambonimbony ianao, mila ositra ambonimbony ny fiangonana. Ary androany asabotsy 27 jolay juillet de ho tanteraka eto amin'izao fiangonana izao. Ho dépassé anao daholo daholo. Halleluja. Urakurake. Zao ny teniko tena karobato ankeo maraina. Minoa zao lazaiko zao. Tapitsy ty séminaire ity amin'ty volana ho ity, 7 herinandro ny repampinany andraisanao ositra. Tapitsy ty ianao ny voalohany eo amin'ny fianakavianao, ianao ny voalohany any amin'ny tanàna misy anao, ianao ny voalohany eo amin'ny manodidina anao. Zao fiangonana zao ny voalohany eto Madagasikara. Misy ositra faratapy no omen'Andriamanitra anao. Oya hoe ositra faratapy no omen'Andriamanitra anao. Halleluja. Halleluja. Teka mafy. Davida intelo nosorana izy voalohany, nosorana izy fahandroany, ary nosorana izy fahatelo. Le ositra fahatelo iny atao hoe ositra faratapony. Io no nanomboka nakarany amin'izay, nanana fahefana 100% izy, nanjaka teo amin'ny zanak'Israely rehetra izy, tsy tao Hebrona ihany, tsy tao amina tanàna ray, fa rehefa tonga tany amina ositra fahatelo de izy amin'izay no ny firenena ray manontolo. Ho akarin'Andriamanitra ao anatin'io dingana fahatelo anenao. Eno izao ny toroteny androany, ny vavaka ho raisinao androany, ny ositra raisinao androany, de tsy ositry ny fanasitranana fotsiny. Teneniny eo anilanao, tsy le ositry ny fanasitranana fotsiny hoe efa niraisinao zany, tsy le ositry ny délivrance intsony, efa niraisinao zany. Tsy le ositry ny vahaolana intsony, efa noraisinao zany. Fa misy ositry ny mahampanjaka, anjaka manerana izao tontolo zao, anjaka eo amin'ny fianakaviana, idomine. Oya hoe idomine. Halleluja. Idomine. Amen, amen. Ifie. Amen. Ifie. Idomine. Ifie. Ny fianakavianao, Amen. ny tanàna misy anao, Amen. ny manodidina anao, Amen. ny firenenao. Amen. Izany ositra izany Amen. tian'Andriamanitra omena ny fiangonana rehetra. Halleluja. Alleluja. Ny resaka ombeny aho, ny tantaran'i Elisa de efa nanana ositra. Maninona hoe Elisa? Izy niaraka tamin'ny Eli mpaminany, efa nisy ositra tao anatiny, ositra anankiray. Halleluja. Alléluia. Ositra anankifiry hoe. Ositra anankiray. Fa rehefa nanaraka ny Elizy de tsy nanaiky an'le ositra anankiray, fa nizingizin'ny Elisa de zao ny anjara firy ozy izy. Anjara roa. Avereny mafy zay phrase zay. Anjara roa. Anjara firy? Anjara roa. Double portion. Alléluia. Tsy le anankiray fotsiny, fa double portion. Anjara roa amin'ny fanahanao, zany no ilaiko androany. Alléluia. Tsy lay dingana anankiray fotsiny, efa nananako ny ositry ny fanasitranana, ny ositry ny vahaolana. Raha lasy anabavy androany tsy miresaka vahaolana, averiko tsy miresaka vahaolana. Inona le vahaolana? Le vahaolana de zao, tsy ampy ny hofatranonao de eto mambavaka pastera mba hita inona. Tsy zany tsony ny resakitsika androany. Le saraka aminao ny vadinao de ozy enao eto mambavaka mba hiverina ninona. Vato. Tsy zay tsony ny resaka androany. Tsy any amin'le hoe eto mambavaka pastera fa andeha ho any andafy mba hivany vizako.
tsy antsony ny resaka androany tsy hainy le famahana tsotra efa nydingantsika zany fa hiakatra ianao tonga dia misy zavatra isotianao. Alleluia. Alléluia. Misy zavatra ho ampidiran'Andriamanitra anao. Amen. Amen. Misy zavatra izay tsy mbola nidiranao hatramin'izay, tsy mbola niraisy ny tananao hatramin'izay, tsy mbola niditra tao anaty pôketanao hatramin'izay, fa ho ampidiran'Andriamanitra ao anatin'ny pôketanao. Amen. Amen. Alléluia. Androantsika tsy miresaka. Androany. Raha manatona anay ianao rehefa avyoka amin'ny teny manao pastera eto mambavaka mba hita trano ipetrahana fa voarokany tompo-trano a tsisy an'izany resaka zany androany tsy mila mitondra mambavaka anao ahita trano a fa zao ny fantatra anana trano andray trano zay tsy mbola nidiranao anao atory ambony fandriana tsy mbola natorinao ianao. Amen. Amen. Hitaingina zavatra tsy mbola tangenanao ianao. Amen. Amen. Alleluia. Alléluia. Siteka ho an'i Jesosy. Alléluia. Amen. Ho ampidiran'Andriamanitra amin'izany. Misy fotoana ny fiangonantsika zany nanomboka ny teny amin'ny pastera tovy sy ny mpiara-miasa rehetra, ireo conseil pastoral, ireo pastera namako rehetra, zao ny teniko taminy fotoana atsika zao pastera. Amen. Hitra midingana tsy mbola nidirany ty fiangonana ity. Amen. Alleluia. Alléluia. Ampy zay ny hoe anao polisina ray alina sy roa alina ahita zavatra ngeza be eto amin'ity fiangonana ity ianao, Amen. izay ho ataon'Andriamanitra. Mino azany. Reny tananao reny andray zavatra tsy mbola noraisiny hatramin'izay. Alleluia. Alléluia. Fotoana atsika zao rehefa mijery any ao Afrika ao, any andafy, any Amerika, Afrika, maro amin'ny pasteur any tompoko manana tomobile raitra matanjaka. Betsaka amin'ny pasteur any manana hélicoptère, manana ino hoe Hélicoptère. ary manana jet privé zany ianareo zany roplanina manokana ho azy. Peda be fiangonana ao Afrika ao manana ny roplanina ny pasteur. Rehefa mandeha izy ndeha teto faritany, hélicoptère ny nandehanany. Alléluia. Dia nandinika lalina amin'ity fiangonantsika ty. Ty fiangonantsika ty tena mila hélicoptère Samits. hitetezana ny Madagasikara. Amen. Amen. Zay mino manao amen. Voatany Alléluia. tamin'ny lahady teo tany Mahanoro tamin'ny lahady teo niala teto sabotsy arivo teo amin'ny adiny 5 sady ny 4 zay vao tonga tany Mahanoro, ratsy ny lalana any. Dia zao ny tenin'le pasteur évangéliste niaraka ny nody miverina, miandry ianao pasteur ozy izy ny olona ny fito any anina hoe Any fito. zany fito zany lalana 3 andro miala vao Tamatavy dia tongotra any anaty ala any. Amin'ny fomba hoana ny atongavako any andeha ditongotra amin'ity tongotra ity, tsy maintsy mila inony Hélicoptère. hélicoptère. Zao ny fanontaniana nipetraka efa ela efa tany amin'ny folo taona lasa angamba no naminany ary nandray ositra fa ho avy ny hélicoptère riavany, ho avy tsy ho ela ny hélicoptère. Amen. Alleluia. Alléluia. Folo taona lasa zay 2024 tsika zao mbola tsisy ihany na mpineny ary na ny elisiny ary mbola tsy nisy. Tsotra le antony ozo ny tompo mantsy tsy mbola fotoananao randriary malala. Efa fotoanany zareo Afrika, fotoanany zareo le pasteur an'ireny manana ny onction amin'izany izy, ositra amin'izany izy dia manana an'izany, manana an'iny izy hoe ositra na onction amin'izany izy dia anana ny roplanina spécial anazy, anana ny hélicoptère ho azy. Fiainana hatreto mbola ositry ny tomobile fa ho arinany ty séminaire ty hotateraka mianara mahery. Amen. Zane. Mino azany. Alléluia. Amen. Mafunte. Mino azany. Mafunte. Alléluia. Ho tonga hatrany mainty rano sy mora fiainy be any Amen. tovy amainina mafy zany. Amen. 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 Zavatra ray loha no mikontry
ositra no mikonty. Za mihitsy. Davida nosorana voalohany nosorana nina izy ho mpanjaka ny Israely. Antany anareo efa tonga izy de lasa mpanjaka. Tsia. Mbola Goliata aloha ny fanandrana taminy, mbola Filistina aloha ny fanandrana taminy. Nosorana fanondroana izy de mbola tao Hebrona ihany izy nanjaka. Nefa efa nosorana fanondroana, nosorana fanontelo izy vao lasa mpanjaka ny Israely rehetra. Haleluya. Hita sam'izany dingana fahatelo zany fiangonana rehetra. Amen. Haleluya. Haleluya. Mino an'izany aho. Amen. Amen. Nampianaran'i Jesosy atina mihitsy zany hoe randriary malala tsy mbola azonao ny hélicoptère tao anatin'ny 10 taona, tsy azonao ny roplanina. Tsotra le antony tsy mbola nosorana tamin'izany ianao. Varina mijery an'ireo le pasteur Afrique manaka tao jet privé, roplanina spécial, hélicoptère firiny any sasany anaovany asany. Tsotra le antony efa fotoana ny anazy tamin'izany fotoana izany de nomen'Andriamanitra azy. Haleluya. Haleluya. Fa rehefa tonga amin'izay fotoana hosorana fanontelo, za vonina androany andray an'io ositra fanontelo nomen'Andriamanitra io. Amen. Zay vonina ho amin'izany manao amen mafy. Tsy pasteur Ertina ihany, ianao andray an'izay zavatra fahatelo zay. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Teka mampea Jesus. Haleluya. Tsy any amin'ilay vahaolana tsony teneny eo nilanao tsisy resaka vahaolana tsony. Tsisy resaka vahaolana tsony. Haleluya. Tsy any amin'ilay vahaolana eto ambavaka fa zao marary avy eta tsy any tsony. Misy zavatra hidiranao zay tsy mbola nidiranao hatramin'izay hatramin'izay. Amen. 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 Raha sitrapon'Andriamanitra hitako zavatra nitranga mihitsy tatao anatin'ny fiangonana. Famantarana omeko anareo, famantarana omeko anareo fa ho tanteraka izany. Nisy fotoana ny fiangonantsika 3 taona angamba zay na 4 taona somary mistagna. Manina hoe Stagna. ainareo zany mistagna zany ohatrany hoe nijanona teo amin'ny place nisy azy teo. Raha niteto Antananarivo nijereko mandrosotsika fa ohatrany tsy tena le mahafapo reny. Iza moa milaza aminao fa tsy mandrosotsika. Ao amin'ny 3 frères misy grande salle anakefatra, salle ao amin'ny trano salé, ambony rihana, ambany rihana, ao amin'ny trano vaovao fian'olona. Nandalo tao Akarobato teo efitra anankitelo ngeza be fian'olona. Eto amin'ny Temple de la Foi ty efitra ngeza be ty fian'olona. Haleluya. Ataovy haleluya. 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 Ny sapana eraka Antananarivo, raha eraka Antananarivo manodidina ny ville fotsiny eo amin'ny 720 nisan'ny sapana. Haleluya. Eo ta Antananarivo ville de hoe Alasoure, Sabotsinamene le manodididina fa tsy le lavitra be ny Manjakandriana fa eo amin'ny 15 km manodidina eo amin'ny 720 nisan'ny fiangonana. Fian'olona. Ataovy haleluya mafy zany. Haleluya. Teneniny eo nilanao iza milaza aminao fa tsy mandroso zany hoe Iza milaza anao fa tsy mandroso zany. any Ambovombeandroy fotsiny ny fiangonana fatatsika Ambovombeandroy de Ambovombeandroy. Fa pasteur Iandry nandalo tany zay raha volana lasa anaky 10 ny sapam-piangonana ao Ambovombeandroy. Haleluya. Haleluya. Ao Ambovombeandroy anaky 10. Avy any Manoro zay amapolo nisan'ny sapana fiangonana ao Manoro. Haleluya. Ao amin'izany 7 zany. Izany 7 zany zany lalana 3 andro mialoha tamatavy ditongotra. Nefa ao amin'le 7 sapam-piangonana anaky 10. Haleluya. Ataovy haleluya. Teka Jesus sika. Mandroso zany teneniny eo anilanao mandroso zany. Mandroso zany. Amen na sa tsy amen. Amen. Fa misy fotoana ohatrany hoe tady afapo hoe ka zany tantarako aminao zany kosa ve tsy afapo zany sa tsy mahafapo zany. Mahafapo. Efa tena hoe vahoaka be ny raha fiangonan'ny olona fotsiny angere olona misy sapanareo ohatra tsika zao efa tena tsy mifanerany ozy ny olona efa tena lasa lavitra be. Ary zany mahatonga ny olona manao calcul hoe
ohatrina zany ny volan'io pasteur Ertiny io fa lasany antony fa folokarenan'olona satria zao ny hitany maso dia misy fotoana saika ionina maninona hoe saika ionina hoe fa efa manana mité télévision zay manana radio anankiroa efa manana an'izao eraky Madagasikara efa manana radio efa matanjaka zay raha mariny fa zao ny namangin'ny tompo aho randry ary malala mbola misy dingana lehibe lavitra noho io maninona nareo mitady hijanona satria tokoa efa malaza ny Facebook fa tsika mafian'ny Coliseum malaza ataovy alleluia Alléluia. dia mitady hijanona mitady aninona hoe Tady hijanona. zanona tonga nanamierimberina fa amin'ity indray mandeha ty tsy asitsika plasina tomobile amin'ny Coliseum ao Zamitsy. ho fianotsika olona ny mibadibadika rehetrarehetra Alléluia. alleluia inona ny famantaranao miko anareo fa tena nietsika mihitsy ny fanay masina atao anatin'ity hoe fangatahana ny ositra ity raha miresaka fiangonana fotsiny amiresaka aminao eto reo radio atsika ireo tompoko a 98 FM 93.8 FM na avarinanandreo tena nisy fotoana reo taka heritaona mahery angamba ohatra mitsipozipozy zany ohatra mitsipozipozy ohatra ny tsy tena re zany fa ohatra mandany courant fotsiny télé atsika io ohatra mitsipozipozy zany na re vaovao a nanomboka tapiny herinandro teo raha sitrapon'Andriamanitra afaka herinandro ao azo emetera vaovao ny télé atsika dia ho lasa mahatanjaka be ny amite télévision le izy mahavarina zany mivavaka an'izany any an-trano ary tsisy resako an'izany nizaniza tsisy resako an'izany ndresaka tamiko pasteur Rafamezatso tamin'ny lakamisy sa tamin'ny larobia pasteur Ertiny ozy izy misy olona miresaka amiko fa misy émetteur matanjaka be any 2000 watts émetteur na télé raha mahazo an'izany tonga dia mamirapiratra dia ozy mantsy azy zany efa tsy niresaka an'izany amin'ny akory fa zany atao hoe ositra ianao mivavaka any an-trano dia ny lalana ty sokafan'Andriamanitra fomba mahagaga Alléluia. Alléluia. tonga amin'ny herinandro ny tompon'le émetteur dia hoviditsika zany Amen. Amen. alleluia Alléluia. naseho amin'ny pasteur tovitefo tamin'ny tapabolana fa nahazo émetteur vaovao ny 93.8 ny 98 namboarina ny émetteurany am'izao tsika miresaka zao hatram'izao io 4 io a miainao n'io radio tsika ireo eny an-dalana tsy maheno sasasy nanomboka tamin'ny la talata sa oviny raha misy radio matanjaka indrindra anisan'ny matanjaka reo radio atsika ireo Teka ho ato Jesosy. alleluia Alléluia. izy andremarika an'izany fa ny anatanjaka ny radio atsika Alléluia. Andriamanitra fotsiny zao ny mijatsety Zamitsy. manokatra lalana Alléluia. Alléluia. tovy alleluia Alléluia. ozy ny tompo ampiditranareo amina dimension ambony Alléluia. ary orofony reo vahoaka anatananarivo reo anompo an'Andriamanitra sy bebaka reo Amen. Amen. dia eritrereto Andriamanitra mihitsy manokatra lalana amin'ny émetteur na télé émetteur na radio anankiroa reo ny matanjaka indrindra raha hoe mbola radio am'izao fotoana zao alleluia Alléluia. tamin'ny herinandro teo efa tsy hoe faniriko fa zany le izy anao zavatra Andriamanitra Amen. ny télé atsika mité télévision io pino daholo no mijery an'io amin'ny akapobeany iza hoe no mijery an'io pino vitsy ny mpanota mijery an'io fa io Andriamanitra io manokatra lalana misy télévision matanjaka be zay ary matanjaka be mahazo ohatra ty amin'ny faritra ho anareo manana Star Times sa CZ na Star Times na Canal Plus dia azo ny télé io ny faritany rehetrarehetra manerana ny Madagasikara hatrany anaty ala rehetrarehetra any azo ny télé io amen Amen. raha sitrapon'Andriamanitra matanjaka io télé io mazava télé vohery taona angamba izy io na 2 taona zay Malagasy TV ny anarany anao fandaharanao tsika intelo isan-kerinandro Alléluia. Alléluia. manomboka amin'ny latsinainy ho avy izao Alléluia. latsinainy alakamisy sabotsy sy maraina asifitiaka mafoan'ny Andriamanitra ivavahany Alléluia. alleluia
tsotra le antony misy ositra indray mandeha omen'Andriamanitra atsika androfana olona manetsiny manapitrisany eto amin'ity faritanina Antananarivo ity. Hallelujah. Isy olona manetsiny fotoana iakaratsika ny amin'ny farany ambony dia Andriamanitra mihitsy manokatra andreo lalan'ireo. Hallelujah. Alleluia. Hallelujah. Ao amin'ny Malagasy TV io latsinainy maraina amin'ny 5 sasany hatramin'ny enina inona hoe le fotoana amin'le tena fotoana tsara indrindra zany a lakamisy amin'ny 5 sasany hatramin'ny enina ary sabotsy amin'ny 5 sasany hatramin'ny enina maraina manomboka amin'ny latsinainy ho avy zao raha sitrapon'Andriamanitra. Misy télé malaza sady be mpijery zay ihany. Inona ny télé be mpijery indrindra zao eto Antananarivo? Real TV. Real TV. Manomboka amin'ny larobia ho avy zao larobia lakamisy zoma amin'ny 5 sasany maraina hatramin'ny enina itsofoka ao anatin'izany télé zany tsika. Hallelujah. Hallelujah. Mba ataovy amenina tsara mora lasaina mba malala. Amen. Azafady tsy larobia lakamisy zoma fa latsinainy talata alarobia. Averena zay? Alatsinainy talata alarobia. Amin'ny 5 sasany hatramin'ny enina. Manomboka izao minao fa mandra-pialatsika eto ambonin'ny tany dia mbola anao fandaharanao foana tsika. Amen. Télé anankiroa matanjaka be reo. Teneniny eo aniranao tena efa safidy tsy hijery amin'ny pasteur Ertina tsony ianao matoa tsy mahita hoe Tena safidy tsy hijery amin'ny pasteur Ertina tsony ianao matoa tsy mijery andreo. tena efa isafidy ianao hoe za tsy hijery tsony. Alleluia. Hallelujah. Télé anankitelo matanjaka zany no raisitsika ny télé atsika. Hallelujah. Real TV, Hallelujah. Malagasy TV. Ary azo an'le Malagasy TV hatrany anaty ala rehetrarehetra manerana Madagasikara hatrany 7 zany ka misy canal dia azo an'io asiviteka mafy raha lasaina mafy. Hallelujah. Fantatrao misy dingana tian'Andriamanitra ho ampidirana atsika. Hallelujah. Ity fiangonana ity misy dingana ho ampidiran'Andriamanitra azy. Isy vahoaka maro, mpifokarongony maro, olona mamilava maro, mpiloka maro, Amen. misy ministre, Amen. isy député, Amen. isy directeur SPDG na orinasa, Amen. mpitondra ambony maro ovangin'Andriamanitra toato. Alleluia. Hallelujah. Ahitan'izany jerenareo ieno izao hatramin'izay manko ohatrany hoe zany groupe d'accueil zany teniko ty faminanina hatramin'izay groupe d'accueil dia ohatrany hoe olona tsotsotra, protocole olona tsotsotra, mpampiditr'olona olona tsotsotra, ny iny izy ty mpamafatrano olona tsotsotra, ny ina dolo reny andraikitra zany ny mpanao délivrance olona tsotsotra. Miteny eto amin'ny anaran'i Jesosy ahita ministre ianao ho lasa mpanao délivrance ato tananato. Amen. Amen. Alleluia. Hallelujah. Isy député ampiditr''olona eo ambaravarana eo Teraka zany. orakoraka mafeka. Hallelujah. Orakoraka stek. Alleluia. Ieno zao Andriamanitra rehefa mampiditra anao ary amin'ny dimension fahatelo ary any amin'ny ositrany tena tantara mitsimbadika ambony ambany amin'izay ny tantara misy eo. Ho hitanao ny zavatra hitsanga. Amen. Ho hitanao zavatra hitsanga. Zany mahatonga na mampahery anareo. Aza malahelo raha ilikiliky ny olona, aza malahelo raha ambanin'ny olona, aza malahelo raha misy tsy ty, fa ireo olona tsy ty anao reo ahita ny fisandratanao ary amin'ny faratapony ary. Hallelujah. Alleluia. Alleluia. Hallelujah. Misy zavatra anakeniny reto raiso anatin'ny kahie anao. Zavatra anakeniny rehefa misy ositra ny olona iray a, rehefa misy inona hoe Efa misy ositra. dia reto daholo ny zavatra entiny. Voalohany hakingana, sorateo anatin'ny kahienao hakingana. Zany ny zavatra entiny ositra ao anatinao. Misy inona hoe zavady? Hakingana. Hakingana. Faharoa fahasahina. Fahasahina. Zany ny zavatra entiny ositra rehefa manomboka
misy ositra ny olona iray ho azavaiko amin'ny atsipri andrevareo fahasahina fahatelo fahiratatsaina zany zavatra entin'ny ositra rehefa ao anatintsika ny ositra faefatra mampikorotana ny fahavalo sy mahatonga azy tsy afa-mihetsika mampikorotana inona hoe ny ositra sy mahatonga azy an'inona hoe tsy afa-mihetsika raha vao anatin'ny olona iray ny ositra dia mikorotana ho azy ny fahavalony dia tsy vitany hoe mikorotana fa tsy afaka mikofoka alleloia fahadimy ny zavatra entin'ny ositra dia fanambinana inona hoe fanambinana ary fahenina farany fiatraikany amin'ny fiarahamonina fiatraikany amin'ny fiarahamonina misy fiatraikany amin'ny manodidina reo izy anakenina voalohany akingana faharoa fahasahina fahatelo fahiratatsaina faefatra mampikorotana ny fahavalo sy mahatonga azy tsy afa-mihetsika fahadimy fanambinana ary fahenina fiatraikany amin'ny manodidina fiatraikany amin'ny manodidina mazava sady tsy mazava azavaiko le voalohany inona le voalohany resako teo akingana ny alalana ny olona anankiray fa fieno ositra izy dia kingy tsy mitaredretra tsy kamo rapida miazakazaka halleluia ny alalana ny olona anankiray fa tsy mbola nandray ositra izy dia olona mitavozavoza mitamatama hoy anay avy any Ambatondrazaka tsy zay le mitamatama ny alalana fa mbola tsy nandray ositra ianao dia maninona hoe mitamatama mianahana rehefa manao zavatra mianahana mitaredretra medameda kamo matory maraina mandeha milamina nefa tsy makaizakory misy olona mako sady tsy taitra ny tsy maika nefa tsy tara fa izy sady tsy taitra ny tsy maika nefa tara zany ny alalana ny olona fa mbola tsy manana ositra izy miraikiraiky eny tara lava mianahana raha ho anatin'izany ka zany ianao ho afahana amin'izany ianao androany amin'ny anara Jesosy jerevo ny tantarany Davida raha vao ositra izy ka hiady amin'ny Goliata hiady amin'iza hoe zavady hiady amin'ny Goliata inona ny zavatra nitranga tsy nianahany zany Davida nampiakanjony Saoly akanjona miaramila izy dia nomena an'le kasika be reny dia nampiakanjona akanjona miaramila ka ngarainy olona kely blitika kely miaramila ny Saoly nefa manina daholo ngeza be daholo nanaovany le akanjo dia zao ny teniny tsy afa mandeha nanaovany izy dia latsa mibadabady tsy afa mandeha amin'reto ozy izy sady globa amin'ny be nanaovany le kasika tsy zaka ny lohako izy fa esory any rangareto ataovy alleluia nanatony Goliata Davida koa naninona nanatona ary ambarany baiboly fa Goliata nanatona Davida niazakazaka Davida tsy mitaredretra zany Goliata mbola varina manao be vava nipilso Davida efa nahodiny Davida hoe any Allah tovy alleluia tsy mianahana ny olona misy ositra tsy mianahana ny olona misy ositra kingy ivavaka androany ianao tsy mianahana zany vo misy zavatra tao ianao kingakinga ianao dynamique iazakazaka alleluia zany ny secret amin'ny pasteur Randriary Malalertiny
vao misirika dia idirana manina hoe zavatra hita vao misirika dia idirana adireny mafy hoe zavatra hita vao misirika dia idirana ohatra ny hitako mianana kely ny tele atsika ambany be ny puissance manjavozavo kasokasoko vao hitako atsy amin'ny tele atsy hoe azo idirana azafady a lohako ny atsofoko voalohany za tsy maintsy tafiditra ao tsy maintsy mahita lalaka idiranao a tsy maintsy mahita hevitra idiranao a alleloia tsy mitamata tsy mora nge eno tsara tsy mora nge nitsofoko ao amin'ny réal zany samy ny émission indray mandeha nge ka 3 millions ny atsasakadiny ohatrina hoe 3 millions ny atsasakadiny misy fiangonana manao koa iny telo isan-kerinandro 50 millions par mois no alohany ao ohatrina hoe 50 millions par mois 50 millions par mois zany tsofoko atao za ndray ho a jesosy tsy maintsy tafiditra tokoa aho fa Halleluja. alleluia 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 ato aty mibe pijery ty tsy mianana pasteur rehetra mbola varina midonaka any manango mbola pasteur rehetra varimbarina any tsika efa tafiditra maty bola ahita baolina maty ianao jeref ahita baolina maty ny ray ianao amen zao ranga enonareo tavaipasy enonareo tavaipasy tsy manaky an'izao w bangabanga zao tsika tsy vatsipoka zany velany any amin'ny anarako Jesosy aty amin'ny 3 frères aty akarobato manerana anatanarivo manerana Madagasikara zay resy lahatra manao amainina mafy amen tsy mianana samy devoly tsy mianana zany ye devoly tsy mianana manina hoe ny devoly tsy miana firifiry ny lasany devolany amin'ny labiera lasany any amin'ny bara devoly nge manokatra sapany manokatra sapa-piangonana isaky ny 100 metatra ny devoly ny indraindray ary ny azy tsy 100 metatra fa 10 metatra ray ary rindrina ia tsy misy bara ray dia akaikina misy inako misy ray bara ray dia miala eo indray 20 metatra efa misy akiray atsy dia isaky ny elakelatra any fe ny sapany zala sapa ary ny devoly mianana sa tsy mianana tsy miana tsisy manaiky ogiste zany eto tsisy manaiky ogiste zany eto ianonareo raha lasanabavy anokatra tiany ianao anokatra orinasy ianao tsy mitamatamy zany ianao tsy mianana zany ianao alleluia Halleluja. zao a za aloha tena tsy manaiky ahy mitoriko teto le hoe jeune conquérant ina hoe jeune conquérant ananganany olona orinasa misaotra ny tompo fa marobe ny tanora efa nahatsangana orinasa Halleluja Halleluja maro ny tanora tsy mianana nahatsangana ny orinasa Halleluja alleluia fa mbola betsaka koa mianana tenina za mihitsy efa nyteneko teto tamin'ny herinandro zay alleluia Halleluja manangana orinasa tsika zao Halleluja iasan'ny mpino alleluia anangana garazy tsika efa amin'ny raha sitrapony tompo amin'ny herin'ny talata misokatra ny garazy be atsika Halleluja Halleluja alleluia eka ho an'i Jesosy amin'ny rovina hoe azafady efa miangady ny orinasa mpanamboatra loko miangady ny orinasa mpanao vy Alleluia. misy efa maromaro ao e zao mantsy nisy orinasa zay a nampaherezako anreto zanako lahy reto le hoe zandrikely elektrônika za mihitsy moa ny tena mandrisika andreo ary atodoa ao ambadiky ireo alleluia Halleluja mahafinaritra dia zao misy mpiasa efo 30 mahery zao miasa ao Halleluja alleluia Halleluja firy hoe azafady 30 mahery miasa ao manomboka mamelona vady aman-janaka ny akamaroan'ireo dia mba mitondra fitahina hitako amin'izay iny oza hoe ary ohatra mety ty a manao lalana any tsika io lalana hitan'le akiray zay lalakitahina moa zay moa alakitako asivorakoraka mafy oza hoe aray rehefa mananga ny dada tonga dia tena mipoka dia nahitany iny amin'izay a zay no mahatonga anaty tsy misalasala io roso ny ditsa mipodika io ataovy aleloy Halleluja ny atsika moa rehefa manangana orinasa sady natao fitahina ho an'ny hafa ho an'ny mpino ato ho an'iza hoe ho an'ny mpino ato no atao iaraha miasa amin'ny fiangonana rehefa mandeha tsara zany zavatra teneko anareo zany
mba mety ohatra hoe mba manome 100 millions 200 millions par semaine ohatrany tsy manao amainina tsara Alléluia, alléluia. ohatrany tsy mino koa nareo zany teneny eo niranao sekoany ohatrany tsy tena mino zany Zay koa ohatrany tsy tena mino zany. zange miteny an'izany foana eto hoe zany ho anome milliard voalohany ato Amen. ataovy amainina mafy zany Amen. zany any atao boky anapoka ary anea amin'ny anarany Jesosy ho tanteraka amiko zany amin'ny anarany Jesosy Amen. tsy mahazo mianahany zany tsy mahazo mianahany Samby. teneniko tamin'ilay ankizy tao an-trano misy anabavy manampy anay zay ohatranao rehefa tsisy anangana an'ilay orinasa mangazo kokoa zany anangana azy voalohany tamin'ny herinandro efa nanomboka dranao ese mangazo koko 3 kilao vidiko dia mividy koko ray alina amin'ny masoko-arena hatramin'ny siramamy sy ny koko lafo 7 arivo sy ray alina oza mantseny izy lasa zao lasa mangazo koko an'ny paster rasy ty ho ataovy alleloia Alléluia. amin'ny latsinaintsika manomboka mivarotra eny atseny tonga dia atao 10 kilao firy hoe Full claw. zany mampivarotra za patron za PDG an'io orinasa raha io Alléluia. tsotra le antony eno aloha le olona rehetra mianana za miantoka vilany za miantoka rehetrarehetra rehefa tsisy anao za manao za patron ataovy amaininy zany mitombo ny fampizarana ataovy alleloia za tsy mianana zany alefa koa alizy mahafinaritra anay misy miaino reny toroteniko reny le hoe mivarota ronono soja tamin'ny larobia dia ho any tamatavy larobia teo anakany tamatavy larobia ariva hitako eo mbomanga kely eo amin'ny rond-point eo misy ronono soja vao mafana hitangoronana oza pinao amin'ny dada angamba reto le zava-rantoriko teto mihitsy ny ataony gamba aloha mino fa aty andro zareo reny asiny solona varavara ronono vao mafana ronono soja vao mamay dia asinyle kalesa kely reny na tsy pinoto reny mihain'ny toroteniko hatram'izay misy fotoana mandalo ao ary lizy le tena nyteneniko mihitsy le arivariva iny ho anareo no manao fa tsy hoe mandraparivony andro fa le arivariva iny arivariva mihitsy zareo no mivarotra efa tena oza hoe zay mianahana ihany ny ato mantsy mitsojany fiangonana isokatra ny lalana rehetrarehetra tsisy olona mianahany zany eto Amen. Amen. tsisy mpino mianahana tsony raha lasiana vavy tsy mila mitady asy zany ianao Amen. andana fotsiny zora nga mivarotra mangazo kokoa raha mampiasa ray alina ianao tombo ny 7 arivo mbola vieriko isaka arivo isaky ninona hoe Arriva. amin'ny 5 ora arivo reny any amin'ny arehana bus le bus be olona fa tsy eo amin'ny vavadiny tranonareo tsisy mpandalo eo problemanao ange dia zay e paster efa nanokatra fa tsisy mividy ka ianao vavadiny tranonareo olona telo mandalo ao le tompo tranonareo dia le mpanofatra mpanompo sapo ambadika ao dia mamany lila tsisa ny vidy eo ba ataony vilany ataovy mamay tsara dinamika miazakazaka rapide Amen. Amen. ndana makany amorony arabe Alleluia. eny akaiky reny arena bus be olona reny alleluia Alléluia. varota maraina amin'ny 5 sasany amin'ny 4 ianao mivavaka amin'ny fo mangazo tonga dia andrahoy mahalina amin'ny 5 sasany enoy ny paiky tsy hoe arena bus ray ihany ahoana hoe Serena Bisrayan. satria zao ny maraina ny olona andeha hiasy dia any amin'le izy andeha hiasy iny dia any izy ny makabus marina sa tsy marina Mar. rehefa modiny ray izy dia mbola ariana bus hafa ndray koa misy azy dia jere fotsiny hoe aiza ny be olona ahoana hoe Aiza ny be olona. mba kinga ara-lasana bafy ny olona misosotra dia manana inona Akingana. avereny mafy Manana kingana. avereny mafy Manana kingana. akingana tsy mianahana tsy midahoahoa tsy midororory miainga ianao androany hiazakazaka ianao androany Alleluia. mitsangana ianao dia teneny hoe iainga jesosy a Androany arisangantsika. tsy mianana intsony a amen Amen. mazaho plasy
tsy hitako hoe mampianana anao e Za mihitsy. asifitehaka zany Tehaka mafy. rytovavy kely namanja kely ohatrany ahoana ianao andarina no vary mangazo Amen. atomboy amin'ny kely fa zay matoky amin'ny kely dia ahoana Toky ambe. mpanapaka an'inona Manapaka ambe. fa nga ianao vary mangazo mandra-pahafatinao Za mihitsy. atomboy amin'io aloha aoriana kely eo anao anafatretana ny Dubai Chine Amen. ivezivezan'ny Chine Dubai atomboy amin'ny kely aloha Amen. ilanjalanja dossier amin'ny karana sinoary ianao ady amin'ny zone France karaha manakely ny 1,5 nefa ianao raha malafy mangazo 10 kilao farafa kely ianao mety mahita 2 alina na 3 alina na 5 sy 4 alina isaky ny maraina dia 2 arivo 5 sy 4 alina arivo amin'ny toerana ray mety ahita 4 alina ianao ny ray andro mandeha iny raha 4 alina ny azonao ny ray andro ampitomboy 30 any amin'ny 6 millions na 5 millions tsy mivarotra sabata amen Amen. fa tsy hoe tamany akoho dia maty ny tsena fa ndeha hivarotra sabata teneny eo niranao raha te ho tahin'ny tompo tsy mivarotra sabata hoe Raha te ho tahin'ny tompo tsy mivarotra sabata. mazava sa tsy mazava Mazava. mandeha amin'izay io tsena raha io herinandro ihany ianao ny eo danandray mividy vilany anankiray dia mampiasa olona ampanaovina tablet tsara madio tsara le olona asiana satroka kely atao mafana tsara amin'ny mangazo atao vemaine dia andanandray manokatra anankiray ery amin'le are amin'ny bus anankiray ery mandeha iny dia andana manokatra fanitelony manovatra fampolony fanroapolony dia mba ise amin'izay grand sendray ny patron dia mba manana olona enoy aloha dia tsy mifomaraina amin'ny efatra tsony andro mangazo fa efa manana mpiasa mpaniny izy ty mpandro mangazo mandray versement fotsiny sisa Amen. dia mandeha mivavaka isaky ny atoandro Amen. tovy aleloia Alleluia. zany ny atao hoe hakingana ny olona misosotra kingy mazava sa tsy mazava Mazava. faharoa ny olona misosotra manana inona Fasahina. manana inona Fasahina. ny tovizan'ny olona tsisy fanahy masina rehetra sary tahotra averiko ny olona hitovizan'ny olona tsy misy fanahy masina dia manina hoe Sary tahotra. sary tahotra be fanahiny zany ny olona rehefa tsisy osotra miaramila ny Israely rehetra ireo vao nahita ny Goliata dia naninona natahotra satria tsy misy inona tsisy osotra zany ny tovizan'ny olona rehetra tsy misy osotra rehefa miresaka izy dia tsy mijery zavatra pozitif fa zao ny teniny rehefa miresaka karaha maty antoka inona hoe ny resany Raha maty antoka. karaha maty antoka dia ahoana otrina vola ampiasaina 2 millions ataovy 200 000 aloha so dia Maty antoka. ny olona tsisy osotra rehetra tompoko sary tahotra daholo tsy sa manao zavatra lehibe kanosy be fanahina hivavaka androany ho fianosotra ny fiangonana vaony oloko Raisiko zany. sa manao zavatra Amen. teneny eo aniranao sa manao Sa zavatra manao zavatra. tsy matahotra manao zavatra mahatonga amin'ny fiainanao tsy mandeha eo ngerana bavy diso sary tahotra loatra etinao vo misy zavatra atsangany dia so dia zao so dia manahirana so dia maty antoka so dia miady aman'olona so dia ty tsy manana fahasahina zany ny olona rehefa tsy misy osotra mataho-adavy délivreny ianao androany andray osotra ianao androany tsy matahotahoatra zany ianao anao zavatra ngeza be alleluia Alleluia. averiko tsy matahotra ianao anao zavatra ngeza be Amen. zany ny alalana ny olona fa misy osotra ao manana vision ngeza be mihitsy izy miaraka aminy ao ary tsy matahotra izy anatratrany iny so sady ianao dia mila mahita fa ianao ho lasa grand Amen. mbola averiko andray an'le osotra fahatelo ianao dia ianao no lasa lohany any aloha any Amen. Za zany. alleluia Alleluia. aza matahotra
zao ny teniko teto tamin'ny alimbavaka tiatsika eto androany 2024 tsika afaka 5 taona farafatarana maminany ah eto a alleluia Alléluia. miangavy anao atady dio ty faminaniko ty fa maro amin'ny tanora ato amin'ity vahoanyoloko ty no olona lasa ambony eto amin'ny firenena eto lasa ministre député be ny tanàna filoham-pirenena olona nanany maizy azy teny an'izany eto androany Alléluia. fotoana atsika zao ranga Amen. ho any an-dandrytsika raha ialy eto a Amen. andova amin'ny fianakana mandrakizay tsika raha ialy eto a fa eto ambonin'ny tany koa ianao a lohany ianao fa tsy ho rampony ianao a alleluia Alléluia. men'andriamanitra fahasahina ianao fahasahina manao zavatra manina hoe Fasahina manao zavatra. ngeza be ngeza ny garazy hoatsangatsika zany Amen. hitanareo tsy le garazy kely hitanareo le mandadilady kely hitanareo any amin'ny sisiny le feno fatana automobile reny fa garazy ohatran'le sikam le international le malaza be le Amen. Amen. alleluia Alléluia. latsadatsaka kely nyreny fotsiny fa reny mbola ho akaratsika orina kely eo Samits. defia ngezany apetrakatsika zany goavana ngezany Grand défi. de izy mety tsy mino ianao fa hita azy ianao a amin'ny herin'ny talato izy io no misokatra Amen. Amen. raha manana fatana tomobila eto any amboariny Amen. alleluia Vietnam. fa ho hitanao sa manangana azy zany tsika lizy moa zany za mihitsy aloha no manangana tsy hoe zany anamboatra ny tomobilinao a alleluia fa maninona hoe satria maro loatra amin'ny mécanicien miana any varymbarina tsy mahita tao tsy ohatra ny miodikodina aza tsy manaiky vita ny vazaha ve tsy ho vitatsika Samits. ny vazaha olona tsy manana fanan'andriamanitra tsisy osa tsisy ninona diplôma kely ny ananana za manana fanan'andriamanitra vadiny ambony Alléluia. alleluia zao ny teniko androany le indramiko ny teniny davida tamin'ny goliaty anio no anoloran'i jehovah anao eo ampela tana korisa tana Amen. ny olona misy ositra tompoko manana fahasahina Samits. hiala ny taotahotra ao anatinao mitsangana kely azavady avereny zao jesosy a Jesús. miala tao anatiko mifanahina Anatonatko fanahina. mitahotahotra manao zavatra Miala taotra manao zavatra. miala amin'ny anaran'i jesosy Miala amin'ny anaran'i Jesús. fanahina lavo zao Fanahina lava. mitahotra manangany zavatra Taotra mananga-javatra. miala Miala. mandray ositra mahery androany Ustra mahery androany. mitsangana ny fiainako Tsangana amin'ny fiaina. mpandresy ah Andresya. tsy manana tahotra Tsy manana tahotra. ataovy amainina raha retsy lahatra Amen. 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 mazaho place Alléluia. izy nohatra misy resort manainganainga azy zany zao Alléluia. Ohatry misy Alléluia. resort Alléluia. andeha io koa andeha io Samits. Samits. alleluia Alléluia. alleluia Alléluia. ohatran'ry madama ny hery soa zao mpanamboatra savony sy le beauté reny nareo aza mijanona ho tenatenany tsy maintsy nareo ny any amin'ny larana voalohany tsy maintsy nareo ny any amin'ny larana voalohany Amen. mila dépassé nareo daholo ny ao aloha rehetra alohanareo rehetrarehetra ao amen Amen. amin'io tsenanao io amin'io asanao io resy latra amin'izany verinao lasy zao e Samits. le zany tsy hoe lasy zao raha tsy mibolisatra tsisy mibolisatra zany lasy zao Samits. Samits. alleluia Alléluia. amen aza matahotra fanahin' jehovah miaraka aminao Amen. fahatelo fahiratatsaina idina hoe Fahiratatsaina. ny olona misy ositra misy inona miaraka aminy Fahiratatsaina. misy idina miaraka aminy Fahiratatsaina. teneny eo nirinao misy fahiratatsaina miaraka aminao e Misy fahiratatsaina miaraka aminao. amen na ve Amen. jerenareo amin'ny alina ianao manomboka eto tsy hanofo ratsy tsony Amen. amin'ny alina ianao a tsy eritreritra rafy vavinao tsony adaboy ihany mihitsy aloha vadinao raha mampirafy aza laha ny andro mieritreritra azy amin'ny alina ianao raha tsy mahita tory de tsy eritreritra problema tsony fa amin'ny alina ianao manomboka androany ibosesika ao anatinao ao fahazavaty-tsaina fanoloraty-tsaina toloty-tsaina hevitra avy amin'andriamanitra ibosesika ao anatin'ny lohanao ao Zany amin'ny anaran'i Jesús. alleluia Alléluia. ianao zao
afahanao midepasy ny olona rehetra eo anoloanao tsy maintsy mila fahazava-tsaina ianao eno ny fiainana tompo tsy azo anaovana coup d'etat hoe tsy manaiky fotsiny zao araka de mitabataba de meko ny coup d'etat azafady vaky eo ny lohanao tsy mety anaovana coup d'etat io ny fiainana tsy mety anaovana belo fa ny fiainana mila fahiratan-tsaina mila inona hoe zavaty fahiratan-tsaina mila inona hoe zavaty fahiratan-tsaina mila manana fahazava-tsaina avy any an-danitra ianao za lazaiko aminareo fa matetika za na matory amin'ny 12 alina vao matory na amin'ny 12 alina efa mifo mivavaka mangataka ny fanahy masina ary amin'ny alina tompoko miditra ao anatin'ny lohako daholo natory teny amin'ny radio natory teny toriko sabata miditra ao anatiny eo daholo ny fahazava-tsaina rehetra na problème ny olona rehetrarehetra io hoe any amin'ny collégium am'zao ampianatra an'ity fa isy carte vert zay isy iny hoe carte vert oza raiky any amin'ny collégium karatra maintso ho an'ireo zay tena te andeha lavitra be mihitsy ka manana vision ngeza be no omeko an'izany karatra zany amen io karatra io ohatra zao ny anaovana azy isy fotoana anokana fotoana mihitsy iresaka andray olona mihitsy andray inona hoe andray olona ombrao ka tsy olona rehetrarehetra no raisiko tsy mandray olona manana problème ataovy amainy zany amen ohatra ny kivikivy sa ianao mbola te hanana problème ianao anatin'izany tsy te hanana tsy mandray ah fa ny olona ho raisiko zay olona te hidepasy rehetrarehetra ka te hiakatra any amin'ny faratapo amen 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 de manatona anao ao izy meko ny karatra maintso de omeko tolotsaina faratapony hivavaka amin'ny fanahy masina de omeko azy mihitsy hoe zao ny atrehanao an'ity zao ny atrehanao an'ity aza miditra ato de ato ny idiranao zao ny lalana lehanao ho atoriko 100% ataovy alleloia fa zao aloha aloha jerena tsara ao anatin'ny télé-herinandro firy mosatsika zao télé-herinandro sisa de tonga collégium atao anatin'izy ity zany ny anitsanana zay tsy izy izy mino fa mbo tafiditra ao anatin'izany izy amen alleloia ilainao ny tolotsaina tompoko ho fomba hidirantsika tamin'ireo télé rehetrarehetra ao inona daholo tolotsaina avy any an-danitra amin'ny alina tsy mahita tory ahoana ny fomba iresako amin'ny directeur any anina ahoana ny fomba hidirako amin'ny télé io inona ny zavatra resako aminy ahoana ny fomba andreseko lahatra azy ahoana ny momba an'izao misokatra ho ay lalana io misokatra io lalana io raha lasiana amen mba fantatra ho enoy zao enoy ozy izy le tompona ndraikitra amin'le télé akiray pastera iny telo isan-kerinandro ianao nanao fandarana ato aminay ozy izy misy fiangonana mitovy aminareo pastera manao fandarana ato amin'ny lera ohatrany io izy 50 millions par mois ohatridina hoe 50 millions par mois amin'le télé anankiray koa ny idirantsika iny telo isan-kerinandro iny telo mba fantatrao ny totaliny amin'ireo télé be anankiroa reo 19 millions 500 millions 19 millions 500 000 ohatrina hoe 19 millions 20 millions latsaka ohatrina zany latsaka 5 nefa ny an'le fiangonana anankiray amin'le télé ray fotsiny ohatriny 50 ny atsika télé firy anankiroa be matanjaka inona ny miasa amin'izany ozy izy ianao ositra ositra misy inony izy tolotsaina misy inony tolotsaina avy amin'ny fanahy masina amin'ny alina mivavaka za tsy matory tompo iresaka amin'ireo olo reo ahoana ny fomba andreseko lahatra azy inona ny zavatra teneniko ny fanahy masina ny ositra mame hevitra tsy hay ray tsy hay bosesika miresaka amin'ireo tonga de misokatra ho azy ny lalana hitanao ny ananganana zany ny orinasa rehetrarehetra zany za tsy de maka hevitr'olona loatra satria raha vao manangana zavatra ngeza be anao aza maka hevitr'olona akoatrany hoe paster aza maka hevitry ny olona mamilava fa miara miletrika eo nareo aza maka ny hevitry ny dadanao raha ny dadanao tsy mivavaka aza maka hevitr'olona mpanompo sampy aza maka hevitry ny namanao raha izy mampirafy aza maka ny heviny hevitry ny iza ny ilainao hevitr'Andriamanitra tolotsaina avy
amin'ny ananganana andreo orinasa reo fomba hitondrana azy tsy lasa lavitra ianao raha tsy misy fahazava-tsaina teneniny eo anilanao tsy mandeha lavitra se raha tsisy fahazava-tsaina tsy mandeha lavitra se raha tsisy fahazava-tsaina na io mangazo kôkô amidinao io ary misy amintsika reto ngere olona le manana finiavany fa tsy ampitolo-tsaina manana ina hoe manana finiavana fa tsy composé anao faran'zay tsara mahay manamboatra composé nay manao ny sambosa tena tsara tena mahay mahandro fa ianao tsy ampitolo-tsaina ao anaty lakoronareo nareo no mivarotra eo no izany video nefa ny olona miaky mitsy tsara ny lasopinareo fa saingy tsy ampifahazava-tsaina mahay zavatra fa tsy ampifahazava-tsaina raha io ny hitarinao kely amina restaurant kely mahita toerana kely tsaratsara be olona ianao misy amintsika tsara toerana be le tsena ahoana hoe tsara toerana be le tsena fa tsisy mividy be olona mandalo fa tsisy mividy satria tsy ampininy tolo-tsaina lasopinao mangatsika composé-nao mafana le composé ndray mafana le lasopy mangatsika jus-nao matony olona misotro jus mangetaeta izy de mitady iny izy mangatsitsika suclacé jus-nao mafana titehanao mangatsika tsy ampininy fahazava-tsaina de ozy izy rijatsirolo ndray be hoe fa raha lasy ny olona eo ianao no raisiny zay moa inirana iny eo ny raisiny ianao ozy izy tsy ampininy ianao fahazava-tsaina ny olona misosotra manana fahirata alleloia itsika io ny eo aniranao raisiny se zany ositra zany androany raitsiny se zany ositra zany androany amen satsy amen 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 satsy amen amen fa efatra ny ositra de mahatonga ny fahavalonao tsy afa mihetsika alleluia ahoana hoe ny ositra mahatonga fahavalo tsy afa-metsika mahatonga ny fahavalo manina hoe tsy afa-metsika te hikofika izy fa tsy afaka tsy afaka mikofika jereo angeo any nazo Goliaty loza angeny nazo Goliaty teneny eo nilanao loza angeny nazo Goliaty loza ny nazo Goliaty alleluia alleluia jerinareo olona mahay miady mpiady atraby mizay ny ainany manana fitaovam-piadiana raiky misy fiarovana ny vatany ray manontolo tapidohatra any am-paladia lava ranjanany eo anoloany mbola misy mpitondra fiadiana manara-penitra sa tsy manara-penitra eritrereto hoe olona mpiandrondry andeha hiady aminao mpiandrondry miaraka amin'ny tehany fa ny tsy fantatry Goliata io lehilahy mpiandromby io ane io lehilahy mpiandromby io ange vo avy nampidinana mienaka ny tapon-dohany nisy mienaka ny tapon-dohany ataovy alleloia alleluia teneny eo anilanao isy mienaka hidinao amin'ny tapon-dohanao androany hoe mienaka miditra eo tapon-dohanao androany amen zay fotsiny ingeny ilaina raha vao midiny eo amin'ny tapon-dohanao ny mienaka avy any an-danitra anakana zay anakana za mitsy ibloke zay bloke za mitsy anenjika zay anenjika za mitsy fa tsy azonizaniza zakanany zany ianao alleluia ny mpamosavy ange mataka javatra kely ihany ny mpamosavy manina hoe mataka javatra kely ihany ny mpamosavy za aloha mbola tsy tena nahita mpamosavy le mpamosavy vocal reny mbola tsy nahita fa misy efa nahita hony fa mibiridana hony ny mpamosavy de miositra menaka matakatra ihany zareo reo miositra ina izy miositra menaka de nantaniana zany hoe inona mahatonga anazy miositra menaka de am'izay raha misy misambotra izy de manina fotsiny malama mahataka javatra ihany reny zany nilaina ny ositra nizany izy isambotra anao ao tsy voatazony zany ianao raha lazaina ba malama fotsiny orakoraka mampera resy lahatra am'izany ianao alleluia zany tompoko ny asan'ny ositra de jereny loza nazo ny Goliata Davida kely etsy ambany etsy izy ety ambony ety misy style
hita zao mihitsy Davida manodina an'le pilitra sa tsy hitany ny pilitra iny hitany masony fa ny nahavariny nga tsy afanetsika ohatrany alefaso ary jerena raha ny ilana kely ohatr'izay fotsiny izy maty sa tsy maty ary raha ny ilana kely nakadety tsy maty ary raha ny ondrika kely tsy maty fa izy tsy afaka naninona tsy afanetsy ny ositra ao anatinao atonga fahavalinao na te hikofoka azy te hikofoka mafy reo fa tsy afaka maninona tsy afametsika reo amen alleluia 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 marina ngesany aorianany ty androany ty te amely anao mafy mihitsy izy obavinao mpanompo sampy io te anina hoe te amely anao mafy ary makala anao faratapony ary manozona anao fa saingy zao tsy afa mihitsy tsy afa mihitsy alleluia alleluia izy aminao zany izy amen reo fianakavinao satria mako anomboka ho hitany fa iaingy anao io iaingy anao hitsangana daholo andrizay reo amingana anao aza mitomany tandre misy manatokatona anaka hitaraindraina io tambavaka paster fa hatraminy anarahako an'le tetin'Andriamanitra iny efa manomboka manao zavatra fa ala ny fianakaviko vo maika fialako ny teamainy ianao tsisy fampahireza zany efa ty atreo io miatika ny adonao enao tsy maharesy anao zany io satria ny ositra ao anatinao mahatonga azy maninona tsy afametsika te amiely izy fa tsy afametsika tsy afametsika jerevo ny Egyptianina nanenjika ny zanak'Israely ny Egyptianina nanina hoe ny Egyptianina nanenjika ny zanak'Israely andeha hamono ny zanak'Israely ndo enjehany reny averina ty Egypte nahazo sa tsy nahazo nahazo ny zanak'Israely sa tsy nahazo teo anelanelany Egyptianina sy ny Israely nisy andro afo sy andro raotra de ny Egyptianina manenjika mandeha fa tsy afaka zany ny ositra eo anolona eo enao manenjika zalao arina nefa tsy mahazo anao alleluia alleluia nanaraka tao anaty ranomasina nanina hoe nanaraka tao anaty ranomasina afaka zanak'Israely zala afaka sa tsy afaka tsy afaka tao mipitipitika tao daholo ny mponeany kodiara-tsaretiny nalefa n'Andriamanitra am'izay ny ranomasina maty tao daholo ny ositra tompoko misy fahavalo manodidina anao fa ny ositra miazona ny fahavalonao amen ianao izy zao rehefa hanangany zavatra io hitsangana daholo ny fahavalo rehetra amen fa ninninina ataony de hitsikio fotsiny ataovy zay atao e ty rosony ditsa ampodikoko amen tena minao zany ve nareo amen alleluia alleluia ny ositra mahatonga ny fahavalonao mikorotana maninona ny ositra hoe mahatonga ny fahavalo ikorotana lasa miady atrano reo jerezo ny tantarany Josafata nisy firenena maromaro ny tangorony hiady amin'izy Josafata fa le ositra nideran'Andriamanitra Josafata sy ny Israely de vo nideran'Andriamanitra de nikorotana ny fahavalo niady izy samy izy nanina hoe zavady niady izy samy izy Josafata sy ny Israely ny tokony vonoana idina ndray nataondry zareo niady lizy tsisy ninina natao miderany tompo fotsiny Josafata nidina ny ositra de nikorotana ho azy eo fahavalo niady amen siviteka mafy alleluia ao ve amen alolohatra eo alleluia rehefa aveo toizako le ambony farandreo le fanam-pahadimo sy fahaenina fanambinana sy impact inona hoe le farany eo fanambinana izy naray tsara zany tenin'Andriamanitra alleluia vahaony olo andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony olo nandeha tantety sy mba asy
fiainana isika amponina ampana